Ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa manam-pahefana amin'ny maty. Jesoa manam-pahefana amin'ny maty. Zany indray no misongadina mofinainantsika anio. Atao amin'ny Jaona 2:12, 2:30 hatramin'ny 9:70. Jesoa manam-pahefana amin'ny maty. Andritra ity volana Jona ity sika ry havako, dia nandinika ny lohahevitra manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Tao anatin'izay herinandro lasa izay nandiniantsika izany lohahevitra izany, dia hitantsika nifanesesy teo ilay fahefan'i Kristy, ilay Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Nanam-pahefana izy tamin'ny rivotra sy ny ranomasina. Manam-pahefana izy tamin'ny olombelona. Manam-pahefana izy tamin'ny voariny rehetra amin'ny mampamorona azy. Manam-pahefana izy tamin'ny tany. Itondray hitantsika eto fa manam-pahefana izy na dia amin'ny maty aza. Rehefa mandinika tsara ity soratra masina ity isika, dia hitantsika fa hatrany am-boalohany vao nolazaina fotsiny ny fahafatesan'i Lazarosy, dia efa niteny sahady Jesoa fa tsy ho fahafatesana no anton'izany, fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Efa nambarany sahady fa tsy maty Lazarosy fa matory. Ny tena marina ry havako malala, toa hitantsika ilay Jesosy Kristy toa manao fanahiniana mihitsy aza mitarika hatramin'ny fahafatesany sakaizany ity. Ny tena marina tsy hoe novonony olo Lazarosy, fa navela nitranga zany seo zany hanehoana fa manana fahefana amin'ny fahafatesana io izy. Tranga efa hitantsika ihany koa zany tamin'ilay nahafatesany zanaka vaviny Jairo, folo-bolana rary izy, dia lozany nilalao an-dalana raha izany no ilazana azy ka nitarika hatramin'ny fahafatesany zaza. Haikay zay mihitsy ny planin'izy Jesoa hanehoana fa ananany ny fahefana amin'io zaza zay maty io, dia natsangany zanaka vaviny Jairo. Eto hitantsika fa niseho ny fahafatesana, dia nitranga tamin'i Jesoa ny maha-olombelona rehetra, niaraka nisento, niaraka nitomany, nalahelo tahaka ny olona rehetra izy, izay manamarina raha teo fa tena tao amin'ny fahafatesana tokoa i Lazarosy. Eto dia ambara fa tsy Marta sy Maria ihany no nitomany, fa ny vahoaka tao an-tanàna ihany koa dia niaraka nitomany taminy, izay manambara fa tena maty marina Lazarosy. Tsy izany ihany fa rehefa nasaina nosokafana ny vato, dia nilaza ny rehetra fa efa efarina zay, efa maimbo, efa simba ny razana. Midika zany fa tena efa maty marina i Lazarosy. Io zay maty io mihitsy anefa no nanehoany Jesosy Kristy ny heriny, no nanehoany ny fahefany ka natsangany. Hitantsika eto, tsy voafetra ilay vato izay nisakana ny varavara-pasana akory, tsy voafetra ilay fahafatesana efa nialin'andro, efatr'andro zay, tsy voafetra ilay fomba nandevenana azy ka nifatotra ny tanany amatongony, ny hery sy ny fahefan'i Jesoa. Hitantsika eto, navoaka avy tao amin'ny fasana, avy tao amin'ny toerany maty i Lazarosy ho any amin'ny fitoerany velona. Mazava arak'izany ry havako
fa manana fahefana amin'ny fahafatesana amin'izay maty io Jesosy Kristy io. Tsy mahagaga antsika loatra zany, satria toa izy tenany Jesosy mihitsy koa zany eny efa nisy fotoana maty, efa nalevina ary efa 3 andro ray nandevena azy, kanefa tsy hainy fasana ny niazona azy, tsy hainy fahafatesana no nitazona azy, fa nitsangana avy tamin'ny toerany maty tamin'ny andro fahatelo izy. Mazava ny ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy fa io Jesosy Kristy io mihitsy no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Dia indro nesorina avy tamin'ny toerany maty ilay sakay zany ho any amin'ny fahavelomana. Riavako malala ao amin'ny tompo, Jesosy Kristy manam-pahefana amin'ny maty, amin'ny fahafatesana no hitantsika eto. Ary tsy tamin'izany ihany fa mitohy mandrakarivo zany hery tsy fahefan'i Jesosy Kristy zany, ary miatra amin'ny endrim-pahafatesana maro samihafa, zay rehetra mitoetra amin'ny fahafatesan'ny fanahy, noho ny amin'ny fahalotona, noho ny amin'ny faharatsiana, noho ny amin'ny fahotana, dia atsangany Jesosy Kristy hiara-belona aminy indray. Fa zay mitoetra amin'ny fahafatesana ara-nofo amin'ny endriny maro samihafa ihany koa, dia ampanantenany io Jesosy Kristy io ny fahavelomana vaovao indray. Ianao ary avako malala, na aiza toerana misy anao ankehitriny, mety mikatso ny varotra zay ataonao, mety tsy mety mandeha mihitsy ny fianaranao, mety tsy mandroso mihitsy ny tetikasa izay kasainao natao, mety tsy mandroso mihitsy ny fikambanana sy ny fiangonana zay misy anao. Efa mitoetra ao anatin'ny fahafatesana izay indraindray aza tsy anananao fanantenana intsony. Tsarovy Jesosy Kristy izay efa nanangana any Lazarosy tamin'ny maty, efa nanangana ny zanakavavy Jairo tamin'ny maty, nanala tao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavana, efa nandresy ny fahafatesana. Izy anaisitranao ihany koa amin'izany toerany maty zay misy anao izany. Izy amelona fanantenana vaovao, izy no anome aina vaovao indray zay rehetra mitanondrika, zay rehetra ao anatiny aliko ny fahafatesana. Mahereza arak'izany ry havako, fa zay miaraka amin'ny Jesosy dia manana ny fahavelomana, zay manaiky hiara-dia aminy dia tsy misy fahafatesana. Ary efa nitanterahani Jesosy zany, ka mbola azony atao amin'ny fiainanao, ary entoany hatramin'ny ho avinao rehetra mihitsy aza. Dia hoan'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, faly misaotra anao zahay noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao aminay, indrindra noho ny fahavelomana omenao anay isan'andro. Fa vaovao maraina tokoa ny famindramponao Andriamanitra, ary ny fahasoavanao ampanarahanao anay amin'ny androm-piainanay rehetra. Saotranao zay fa afaka mame aina vaovao anay isan'andro, isan'ora, isan-minitra, eny isa-tsegondra mihitsy aza ianao. Fa amin'ity andro an'ity zay mivavaka ho an'ireo zay miaina ao anatin'ny endrim-pahafatesana maro samihafa, ireo zay tsy mandeha na tsy mandroso ny fiariana zay ataony, ireo zay tsy mba mety mahita fahombiazana, ireo zay tsy mba mahita fandrosoana eo amin'ny fiainany andavanandro,
ianao Jesoa hijery azy reny, amangy azy ka hamany fatorana, anaisotra ny hidy vato izay manakana ny fahasoavanao tsy hirotsaka aminy. Dia mahatoky manana anao zahay, ry Andriamanitra tompony fahavelomana sady tompony fiainana rahateo. Anao nidera sy nilaza ny voninahitra. Amen.